Fanafiana tao mahasolo tsoroany mandidy jiolahy maty vao maraina loatra zara raha natratra taona vaovao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny like ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny fanafiana izay niseho tany tsoroany mandidya no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ako ny fety farantaona sy ny taom-baovao tany tsoroany mandidy nilamina tamin'ny ankapobeny ady madindinika vokatry ny amamona no nisy nanao ny asany raha teo ny mpitandro ny filaminana izay tazana teny rehetra teny ka ny fety ampitonina ny vahoaka ity ream-pianakaviana ity izay tokony ho 20 taona ny hoany izay tsy manan-kelofana izay mpamory eny ankaiky ny tranobokon'olona ity kosa no hita faty tamin'ny maraina ny taom-baovao iny tsy nahitana endrika herisetra ny razana nandritra ny fizahana izay nataon'ny mpitsabo heverina ho fahafatesana tsotra no nisy nentina eny amin'ny morgue CACRR ny nofo mangatsikany miandry ireo zanany hakazy izay marihina fa efa nantsoina sy nampalenesina ihany koa ny fianakaviany ity lehilahy antitra izay maty ity ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana zany amin'izay loza izay nahazo ny havan'izy ireo izay trano may teo amin'ny 11h fokotany mahatsinjo ankadin'ondry sakay tsy nisy entana azony raisina maikila hotihotony afo avokoa ny rehetra tao anatin'izay tamin'iny farantaona 2024 tokony tamin'ny sivora alina tanoany nisy ny antsovonjy teo ny manodidina hoy ny fanazavana trany jerena efa afony joalajoala no nahazo ilay trano araky ny fampitaham-baovao hatrany tsy nisy olona tao anatin'ilay trano tamin'ny fotoana izay ntsehony loza io ny tanteraka ka nanao sarotra ny famohana entana afakora iray tany hoany vao tonga ny tompo-trano rehefa notadiavina tany anaty fety izay tsy nanam-ponina inona na inona trano tsy misy herinaratra ity trano ity ary tsy hay mazava izay antony nahatonga ny firehetana hatreto efa manao ny fanatiadiana kosa ny mpitandro ny filaminana taorian'izay rehetra izay ka mangahery ny tompony fa tsy mora rava-fananana amin'izao taom-baovao izao olona 5 no maty tototry ny tany Maradabo hely Andohody Zango distrika ny Mandritsara ny farantaona raiky amin'ny 30 Desambra 2024 lasa teo mpitrandraka volamena misy 7 lahy izy ireo no tototry ny tany ka maty ny 5 raha manaraka fitsaboana kosa ny 2 enina metatra ny halaliny ary 12 metatra ny lalantany ao ambany izay mahatavela azy ireo ny hetsika ny tany ka nihotsaka momba ireo maty kosa dia 20 taona 20 taona 20 taona 70 taona ary 80 taona momba ireo manaraka fitsaboana kosa dia 70 taona sy 90 taona ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao satria ny fiarina no hatao izay no kasaina ary nanantena mafy fa ahazo volamena nefa dia faty no azo io moa zany tsy misy mifantatra ny ampitso fa izay le lahatra avy ao ambony ka tsy misy hafa miala amin'izay fandaharany ao ambony izay namon'olona indray ny varatra teo Ambohipeno commune rurale Ambatolampy tsoroany mandidy zazalahy 12 taona maty ny latsahambaratra tamin'iny andro ny afako maliny rehefa nodina andro kaomby ity zazalahy ity no izay ny latsahambaratra izay niaraka tamin'ny ray aman-dreny nandeha nanetsa teny Ambatomainty izay lohasaha ampotitra Ambohiby izaza izay antsona hoe Eli ity andalany hody izy ireo satria avy niorana ny aloha lalana izy sy ny namany roa hafa izay nandroaka ny omby no nipoahany varatra ka navo azy mankahery ny fianakaviana hatrany amin'izao fahalasana ity tovolahy kely izay zanak'izy ireo ity enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelintsony amin'izao fotoana ny fahavaratra izao ry zareo mitandrema ihany ny miaraka amin'ny omby eny anatin'ny ala eny fa matetika izay foana no mahafaty olona ao anatin'izay fipoahany varatra izay mora hita tsara vavaka andrano manelatra lehilahy raiky amin'ny 30 taona ahina ho nisy namono tamin'ny 10 ora maraina tamin'ny andro ny voalohany volana janoary 2024 no hitan'ny fiara tsy mataho-dalana ny osidrara lehilahy ary naterina teny amin'ny hopitaly tao andrano manelatra efa notsaboina sy nomena hevitra saingy tsy tana ny ainy nateo aza niezaka nataon'ny mpitsabo efa tonga tany an-toerana ny fianakaviany taorian'izay izy ireo no miahiahy ny von'olona satria aliny raiky amin'ny 30 Desambra dia hita nisy olona nifamaly tamin'ilay lehilahy izay namoy ny ainy tao anatin'ny bara efa mandeha ny fanatiadiana
ary efa eo ampelantanany zandary ny raharaha amin'izao ankehitriny izao. Fanafiana nitsefitra atao masoala tsorany mandidy jiolahy maty vao maraina loatra zara raha ratratra 424 nisy fanafiana izay mitampiadina nataony andiany jolahy misa efatra tao masolo avaratra commune rurale masolo ny aliny 3 janoary 424 tranon'olotsotra izay mpamboly no nidirandry zalahankiriny ny antsovonjy ny aramboina taorian'izay vonaheno izany ireo kidabo besandry dia nandray ny andraiky ny avetranya hany ka vaky nandositra ireo jolahy tsy nahazo na inona na inona izy ireo tao anatin'izay trano izay nitafiny izy ireo izay hoenina tanteraka izy ireo tao anatin'izany rehetra izany ka nivokany dia maty ilay jolahy iray naratra kely ilay tompotrano vokatry ny fifanosehana tamin'ireo jolahy tamy 2 ora mahery 20 minitra no nantsoina ny zandary ary nambara azy ireo ny lalana izay nizoran'ireo malaso izay nihazo any Ambatoasana na distrikany Soavinandrina. Rosomaika Rasefo no nisaka ny nanana boklazy ny toerana izay voatondro mety handalovany ireo jolahy ireo izay notariny GPCE Razana Zatovo Rivosoa Fidy Malala komandiny brigady dia tafahona ny deba sy ny rôle mijanona ianareo dia ambony ny tanana aza mihetsika mahery basy tsara fahana ity ho ireo zandary na de teo aza izay fampitandremana izay dia mbola niezaka ny hamaly ihany ireo olon-dratsy ireo ka nanomboka teo dia raikitra ny fitifirana vokany dia maty ilay naman'izy ireo tao anatin'izay fanjevona izay midika izany fa tena tsy mitsitsy ny mpitandriny filaminana amin'ireo rehetra izay manao asa ratsy indrindra fa ireo izay dahalo izay manao fanafiana ary amin'iny faritra tsirony mandidiny moa tatoato zay dia tena lasa faritra mena mihitsiny amin'ity resaka asa ratsy amin'ny fanafiana etsiro ity ao anatin'izay asan'ny jolahy izay midika izay fa tena matanjaka ny tambazotran'ny jolahy any amin'iny faritra iny ka izay indrindra no mahatonga anireo mpitandriny filaminana any an-toerana any izay tsy mikely soroka ary tsy mitsitsy mihitsiny ho an'ireo rehetra izay olon-dratsy na ireo izay mandray anjara mivantana na ireo izay mandray anjarankolaka eny na ireo izay azo lazaina fa mbanao an'izay asa ratsy eny ambony latabatra izay aza dia tsy maintsy fongorin'ireo mpitandriny filaminana hatramin'ny fakany mba hialana amin'izay tebotebelava sy ny tsy fandripahalemana any amin'ireo toerana izay mahamay sy mafana tatoato izay miasa mafy araka izany ny mpitandriny filaminana izay manao aintso zavatra miaro ny vahoaka sy ny fananany ary nizaniza ireo izay tambazotra ny jolahy milaza azy ho mafy dia tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany avokoa izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa